Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra andraisana ny hafatra ny ry havana dia araka izay hitantsika ao amin'ny Deoteronomia toko 7 ny andininy 9 hatramin'ny 11. Raha sitrakareo dia velaro manoloana anareo ny Baiboly fa amin'ny fotoana rehetra dia hiara hamaky izany soratra masina izany isika. Deoteronomia toko 7 ny andininy 9 hatramin'ny andininy 11. Ity soratra masina ity dia miresaka indrindra ry havana ny amin'ny fahazonan'ny tany Kanana ka nidiran'Isiraely andova izany tany izany. Mety alaim-panahy ireto Israelita hoe tena izy ny heriny sy ny tanjany ny ezaka nataony no natoy izao azy ahafahany miditra amin'izany tany izany andova fitahiana, ka teo indrindra Andriamanitra nododona tena nanao hevitra ampahafantarana azy ireo sao adinony ny asa-pamonjena nataon'Andriamanitra. Sao tsy tsarony izany. Matetika mantsy ry havana rehefa migalabona ao anatin'ny soa ny fitahiana ny olona dia adinony Andriamanitra. Ary izany indrindra nadodona ny Jehovah Andriamanitra eto mba hampahafantatra azy ny nanafahana azy avy tany Egipta, ny niarovana azy tany anefitra ary ny nombana azy tamin'ny fahavalo hidirany amin'izany fitahiana izany. Ka dia fampahafantarana zany no nataon'Andriamanitra tamin'ny fifidianana azy ireo. Ampahafantarin'Andriamanitra hoe zany no nifidy anareo zany no nitantana anareo, zany no niaro anareo. Ary dia indro Andriamanitra ry havana mba hampafantatra izany momba azy izany. Ampahafantariny ny tenany. Andriamanitra mampafantatra ny tenany, ny maha izy azy. Ndrao hevitena ho zavatra amin'ny fifidianana azy ireto zanak'Israely reto rehefa misitraka ny soa izay azon'izy ireo. Zavatra telo lehibe ary ry havana farafahakeliny no indro ampahafantarana antsika ny amin'izay nataon'Andriamanitra, ny amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia zao, izy dia Andriamanitra manokana. Efa hitantsika tamin'ny renentsika ny vakiana teo amin'ny salamo fiderana, be dia be ny Andriamanitra manambava, manatsofina, manatongotra, fa sady tsy miteny, tsy mahita, tsy mandre. Fa eto Andriamanitra hafa mihitsy ity, ary Andriamanitra manokana, atao amin'ny teny vahiny hoe spesial. Andriamanitra manokana satria nahoana? Andriamanitra manana safidy manokana, manana fijery manokana, manana fitiavana manokana. Donge jerentsika ny andininy 9 sy ny andininy 7 dia isika rehetra mihitsy no iara-maka izany teny izany manao hoe fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitrao ianao, fa ianao no nofidin'i Jehovah Andriamanitrao ho firenena rakitra soa azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tsy niamaroanareo noho ny firenena rehetra nefa no niraiketan'ny fitiavan'i Jehovah taminareo sy ny fidianany anareo, fa ianareo aza dia vitsy noho ny firenena rehetra aza. Izany hoe raha deniana zany ry havana malala, tena hafa loatra. Tsy misy azo ampiarina sy ampitahaina, tsisy azo ampitahaina amin'ity Andriamanitsika ity. Firenena kely, firenena mahantra, firenena maditra sy mahafiatoka, firenena ratsy totra hoy ny fitenitsika izay, kanefa dia zao nofidian'Andriamanitra. Tsy mba misy tombontsoan'Andriamanitra na dia kely akory aza tamin'izany izay nifidianany ny zanak'Israely, fa dia tiany tsotro zao. Fomba fifidianana mahatalanjona. Ny tena lojika ry havana rehefa misy fifidianana, zavatra anankiray dia zao, ny tsara, ny endry, ny matanjaka, ny botrabotra, sa tsy izany no tokony hofidiana? Izany mihitsy. Tsaroko tsara izay rehefa tamin'ny mbola kely, rehefa
tamin'izany moa tsy mba misy goûter biscuit fa vomanga be ny ataon'ny ray aman-dreny eo anykotrana eo anaty koveta eo rehefa ao anaty koveta le vomanga dia ninona ny alaina voalohany ngeza mety olona misy fahavoazana angambany raha ohatra ka le kely ny anontaniana tena normal ve ianao le kely ny alainao voalohany fa tena ny tsara sy ngeza mandrakariva ry havana no tena tokony ho fidiana kanefa dia tsy izany ry havana malala tia Andriamanitra ity dia manana safidy malalaka masy mandidy izy amin'izany mety alay-panahy tokoa mantsy isika hevitra fa noho ny fahatsarantsika mihoatra noho ny sasany na ny fahamarinantsika noho ny hafa no hifidianan'Andriamanitra antsika manana masom-pitiavana manokana Andriamanitra tsy mba miankina amin'ny tombontsoany na ny zava-dehibe tokony ho azony amintsika no fidianany antsika tsy izany tsy avy amintsika velively izany ny fidianana antsika fa fahasoavan'Andriamanitra noho izany ary havana malala raha nofidian'Andriamanitra ianao nataon'Andriamanitra manana sehatra anankiray toerana anankiray eo amin'ny fanompona dia tsy hevi tena ho zavatra ianao hoe za zany ny président eto zany tena enjana mahay etsetra tsy ary havana fa tena isika azy dia toy izany zanak'Israely izany aoka hay anetry tena aoka hay hisaotra an'Andriamanitra fa famindram-po ho antsika izany tokana tsy manam-paharoa Andriamanitsika io kanefa ry havana na dia izany aza na izany aza ny fitiavany dia izao isika koa tokony hanahaka azy tokany izy tsy manam-paharoa fa isika zanany dia tokony hanahaka azy koa ny hafatra voalohany izany dia hoe tsika tokony hanetry tena hisaotra azy fa isika koa tokony hanahaka izany toetra an'Andriamanitra izany ary tsy hiandro tombontsoa vao ity ny hafa indray andro ry havana nisy vavy antitra anankiray naterin'ny zanany tany amin'ireny fitezana be antitra ireny dia tsy dia rarahiany zanany loatra izy zara raha mamangy azy ty zanany ity fa indray andro ambavahoana ny fahafatesany ramatoabe dia natsony ny olona hoe manatongavy ianao fa marary efo fatiny reninao dia tonga izy io izy fa manatrika ny reniny izay efa eo ambavahoana ny fahafatesany dia izao ny teniny neny eo inona ny tianao ataoko aminao dia izao ny teniny ramatoabe mizara fitiavana mba asio ventilateur ato amin'ity toerana ity fa mamay be mahafaty ny hafanana ato ary mba asio frigidaire ihany koa satria tsy indray mandeha aho no nandro fotsy simba ny sakafo lo ary dia tsisy hohaniny intsony dia nandro fotsy aho tsy indray mandeha tsy indroa dia izao no nataon'ity lehilahy hoe fa maninona no izao ianao vao miteny an'izany amiko dia izao no navalin-dramatoabe hoe haiko ihany ny afy tamin'ny anohanana sy ny aritra ny hafanana fa ny tena tsy zakako dia ianao rehefa antitra tsy ho tiany zanakao intsony ka ho ateriny aty dia tsy ho zakanao izany teo ry havana dia nijohy ny ranomasony ity lehilahy ity nalahelo loatra izy indrisy efa tara ary rehefa mandrehan'izany tantara izany sika dia mety mieritreritra hoe za tena ataoko mihitsy ny tiavako ny ray aman-dreniko satria sao dia manody ny nataoko azy izany hoe raha mity izany aho dia vokatry ny matahotra satria sao dia ny ataoko ihany no hivaly amiko fa tsy izany ry havana ny tena fitiavana fa ny tena fitiavana nambaran'Andriamanitra dia mity amin'ny fo ary izay le efa nilazaina tiava amin'ny fonao manontolo amin'ny fitiavanao amin'ny fanahinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra tiavan'i Jehovah Andriamanitrao ary tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao indraindray isika dia mity satria mikendrikendry tombontsoa ary tonga izao ny taom-baovao dia mieritreritra ianao hoe anomeny fotoana fanehoam-pitiavana izany fitiavana manao ahoana nefa fa indraindray ny fitiavantsika dia manao fitiavana raha misy patsa ary
indraindray sika na manome mpangataka aza dia ahoana mifanaontsika tena omeko ty fa sao dia enjehan'ny eritreritra eo raha alina fitiavana manao ahoana zany mbola fitiavan-teny zany satria nahoana tsy noho ny amin'ilay mpangataka mampalahelo zany nomenao fa sao ianao tsy mahita tory tsy izany ry havana ny fitiavan'Andriamanitra ary zany manokana ity Andriamanitsika ity Andriamanitra hafa loatra tena mity rehefa ty dia tena ty tsy mba miatsara velatsia zany ny lohahevitra nino ty fizarana voalohany fa ny fizarana faharoa dia zao Andriamanitra mahatoky inona moa ilay voalohany teo Andriamanitra manokana fa ny faharoa Andriamanitra mahatoky Andriamanitra tsy mivady mpanekena andao vakitsika indray ny andininy fahasivy ataontsika mafy zany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ho aoko fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina ny fanekena sy ny famindram-po amin'izay ty azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby tena mahatoky tokoa ny tompontsika nanao ny fanekena izy tamin'ny razany rehetra Israely manatanteraka ny fitiavany sy ny fanekena nataony izy tsy mba mivadibadika ary io ry havana no fomba ilazana hoe mandrakizay fitiavana mandrakizay no nitiavako anao tsy mba manao fanomezany toky akamoran'Andriamanitra rehefa manao velorano zany izy dia tena manatanteraka efainy izay nyteneniny tsy mivadibadika tsy miovaova tsy mandaingalainga tahaka ny fanaon'ny olona Andriamanitra miatoka an-tanteraka ny teny izay nolazainy fanekena nataony tamin'ny razamben'i Israely no mbola tanterahiny amin'ny vahoakany omaly sy anio ary ho mandrakizay izany no ilazan'Andriamanitra hoe na dia mandra-pahantitra-reo aza dia tsy miova aho ary ny salamo faharoa amin'ny zato hoe nitsika tato ato tamin'ny mofonaina fa ianao ny tsy miova ny taonanao ny tsy tapitra ny antsika ry havana miovana rehefa tonga ny taona vaovao milatsaka ny hery miaina indray zany ny andro iainana tonga ny alzheimer tonga ny fanadonoana ka na dia nyteny ary ianao tamin'ny zanako tena vidianako an'izao ianao adino indraindray satria nahoana olombelona ihany isika fa io Andriamanitsika io dia tsy miova ry havana malala isika zanak'Andriamanitra dia misitraka izany fitiavan'Andriamanitra tsy miova izany ary Andriamanitsika dia tena azo ianteherana tokoa tsy mba miantehitra amin'ny azo boboka zany isika raha miantehitra amin'Andriamanitra fa tena mandry vony vato noho izany ry havana ny olombelona izay miovaova satria rehefa ambininy izy araka ny nambarateny am-piandohana rehefa mety ny atao adininy Andriamanitra ny olombelona dia miankina amin'ny zava-misy iainany ny fanehoany izany fitiavany izany donc ry havana jerentsika any amin'ny Deoteronomia toko 9 ao ambadika ao ihany izany Deoteronomia toko 9 andininy 10 hatramin'ny fahiraika ambin'ny 17 manao ahoana moa zany toetrantsika izany hiditra ny tany Kanana eto ny zanak'Israely dia Jehovah mihitsy eto manantitrantitra manafatrafatra dia ndonge vakitsika ny andininy 17 fotsiny ary manao hoe tsy azonao ndasoloha Deoteronomia toko 9 andininy 10 ihany no vakitsika manao hoe ary rehefa mihinana ianao ka voky ary misaotra ny Jehovah Andriamanitrao noho izay tany soa nomeny ianao dia mitandrema fandrao adininao Jehovah Andriamanitrao ka tsy tandremanao ny didiny sy ny fitsipiny lalàny izay andidiko anao anio dia mitoy ihany fandrao rehefa mihinana ianao ka voky rehefa manao trano ianao rehefa voky ianao hiavonavona ny fonao ary any amin'ny andininy 17 any 17 ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao areny izao
fahatsiarovy Jehovah Andriamanitrao dia averimberiny mihitsy zany satria edinedina sy izesta reto zanak'Israely reto rehefa mby amin'izany fahasoavana be dehibe zany. Noho izany ry havana malala hafatrafatra ho antsika tsy mba olombelona Andriamanitra aho fa tsy olona hoy ny Tompo Andriamanitsika. Rehefa mity izy dia mity atsika hatramin'ny farany ary nilazany hoe na dia hetsika aza ny avoana ahoana moa izy tsy hiala aminao ny famindram-poko. Tena fitiavana izany ry havana ka dia anjaranao no misafidy na ny anompo Andriamanitra hafahafa ny ananinaniny anompo razana hoy ny filohan'ny Délégué amin'izay hoe lasa ianao manompo an'ny razam-be dia mivavaka aminy mamono azy nefa raha tena Andriamanitra ve tsy ho hainy mamono ny tenany fa mbola hiandry anao fatorana hiandry anao amatotra azy. Ry havana malala fotoana taona vaovao zao anjarantsika ny mandinika aoka izay ny andro lasa izay nieritreretanao Andriamanitra marobe ny sampy isan-karazany ny vola sy arena izay hivavahanao sy matomatesanao mihoatra no ilay Andriamanitra nahary antsika fa ny Andriamanitsika no tsy mba mivadika ary tsy mba mamitaka. Farany indrindra ry havana dia izao Andriamanitra mpamaly ny natao ny Andriamanitsika. Andinin faha 120 no andeha iarahantsika indray mamaky manao hoe koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka araho izy. Fa amin'ny andininy 10 dia izao ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana izy ary tsy mitaredretra izy amin'izay mandrafy azy fa mamaly azy miariary. Izany ry havana ny Andriamanitra tsy hoe mandrotsaka fitahiana fotsiny amin'izay mamaly ny fitiavany izy dia izay fa mamotipotika izay mandrafy azy. Ny firenena Israely dia nataon'Andriamanitra fitaovana mba hampafantarana ny anarany any amin'ny jentilisa. Noho izany izay mitandrina sy mankatony didiny dia azo fitahiana hatramin'ny taranaka faramandimby. Fa izay minimanda izay tsy mankatoa kosa dia ho faiziny. Izany hoe amin'ny alalan'ny fifidianan'Andriamanitra ny Israely ry havana no ahalalany firenena rehetra io fitiavan'Andriamanitra io sy ny faharipon'Andriamanitra io. Zava-dehibe ary ny ahafantarantsika izany satria mitaky fankatoavana izany. Mitaky fankatoavana ny fifidianan'Andriamanitra rehefa mba nifidiana ianao, rehefa mba natao ny hafa noho ny hafa ianao dia mitaky andraikitra, mitaky fitiavana izany. Koa ampahirezina ry havana izay rehetra tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fa handray ny fahasoavana izy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny trangam-piainana rehetra. Ity koa anefa fanambarana loza ho an'izay rehetra manao tsinotsinona an'Andriamanitra. Koa anjarantsika ny misafidy, anjarantsika ny mandinika sy manapa-kevitra satria nampahafantarina antsika fa ny lakile ny fahombiazana zany dia ny fankatoavana an'Andriamanitra irery ihany. Aoka ary ianao andray ny andraikitra ao amin'izany hoe nofidin'ny Tompo izany. Fanaka no fidiana ianao ka takiany Tompo ianao andray andraikitra. Tsy ho tahaka ny haingo-trano ianao raha fanaka ny fidiana ka hipetrapetra-potsiny tahaka ny ampola izay brûlé, fa tokony ho tahaka ny ampola mirehatra ka mamirapiratra eny amin'ny fiarahamonina misy anao. Ninona zavatra miseho. Ny olona zany zao amin'izao andro sarotra zao dia tena manaonao foana ary tena roboka amin'ny alalan'ny izay rehetrarehetra azombola na kolokolo na halatra sy ny famonon'olona. Fa ianao kosa na dia loto izany aza ny fiarahamonina, ianao afaka mamiratra, ianao afaka mijoro fanasiny tany ao amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Marina ry havana fa sarotra tokoa ny fiainana, sarotra ny fiainana ary amin'izao fotoana izao dia marary hatrany amin'ny vilany izao. Tena be dia be ny olona izay mikaikaika
tsy manana ny hoaniny intsony. Anaovany sasany sangisangy moa hoe tena mafy anga izy ty pastery. Ovy foana ny laoka isan'andro, rehefa lahady vao mba mahita pomme frity. Tena mijalijaly zay. Inona moa ny dikan'izany ka tsy efa ovy foana ve ny pomme frity? Ny laoka hono isan'andro, anana sy voanjo rehefa latsinainy. Rehefa talata, voanjo sy anana. Maitso ny tsinay. Raha zao no mitoy pastera, anaonao foana ihany. Ry havana malala, tsy izany mihitsy no ampanaonao foana ny zanak'Andriamanitra. Fa na milamina ny fiainantsika, na mijaly isika na manao ahoana, dia Jehovah Andriamanitsika tsy hanary antsika ary tsy hafoina hasaraka antsika. Raha fitinina ry havana ny voalaza tamin'izao toriteny izao. Miavaka loatra ny Andriamanitsika. Satria nahoana? Andriamanitra inona moa? Andriamanitra manokana izy. Faharoa, Andriamanitra mahatoky izy, ary farany Andriamanitra mamaly ny natao. Izany ry havana ny tenin'ny Tompo, ka natao antsika rehetra izany, izay manatsofina afaka miaino, aoka izy iaino, izay ambarany tenin'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra izany teny izany. Amen.